Tonga sao eto amin'ny Acoustic Gasy indray ny iray anarantsika zao dia iran'ny Lalie, ny lohateny ho Aiza Anefa. Akôro somary jazz le izy fa miverimberina le izy ka rehefa hainao le progression amin'ny intro dia mora kokoa mianatra an'le akôro rehetrarehetra ny ambiny amin'ny couplet sy ny refrain. Lôra tonga dia atomboka eo amin'ny intro G mineur ny etom-boany aloha asiako anao fitendry an'le izy. Zay ny passage voaloha. Bara anankiroa daholo ny hitendrena an'le akôro. Ty zao G mineur. G, D, G, B bémol, D, fa sinan'ty C ty le mélodie. Ok. Tapitra ny G mineur, mitendry D miaraka amina basse na F dièse. Okay. G bémol, A, D na F dièse zay tianao hitsoina anazy. Ok. Ohatran'izao zao ny D majeur fa atao basse na G bémol na F dièse. Tapitra zay tia B bémol miaraka amina basse na F. F, B bémol, D, B bémol, basse na F. Misy an'ty septième. Très bien. E mineur 7, bémol 5. E, G, B bémol, D. Raha ohatra ka sarotra aminao matadidy an'izay dia atao hoe G mineur miaraka amina basse na E le izy. Ok, zay raha ohatra zay mora kokoa aminao. Ohatran'izao zany E diminué, E majeur, très bien, E mineur, dia ty cinquième intervalle ty alatsaka demi-ton dia lasa E diminué, dia sinan'ty D ty dia zay mahatonga anazy E mineur 7 bémol 5 satria ty mahatonga anazy mineur 7 ty D ty. Ok, tazomina ty bara anankiroa dia rehefa avy eo ny akôro manaraka ohatran'izao mifanena. Ok, rehefa tapitra zany le E mineur 7 bémol 5 iny mitendry E bémol majeur 7 ianao. Ok, E bémol, B bémol, D, G. Ok, mahatonga anazy majeur 7 ty D ty. Zay. Hitanao fa ny tonalité antiry ty G mineur satria dia ho hitanao matetika le G mineur. Ty zao G mineur fa basse na E bémol, zay mahatonga anazy E bémol majeur 7. Ok. Deux barres dia rehefa avy eo F7 ty raha tokony izy. Ok. Fa asiana an'ty G ty aloha. Aveko tsy moramora zay. Ohatran'izao zao ny F7, F, A, C, E bémol fa asiana an'ty G ty aloha. Très bien. B bémol majeur. Ok. B bémol, F, B bémol, D. Zay. Dia alohan'ny makany amin'ny couplet misy an'ty passage ty. Très bien, zay vao mitendry. Ok. Tia A mineur 7 bémol 5. A, G, C, E bémol. Ohatran'izao zao ny A diminué, A mineur, demi-ton alatsaka ny cinquième intervalle dia lasa E bémol, A diminué. Dia rehefa eo ampina an'ty G ty dia zay mahatonga anazy mineur 7 bémol 5. Très bien. Na asiana an'ty C ty. D7 miaraka amina basse na G bémol na F dièse. Zay. Dia makany amin'ny couplet amin'izay. Dia ny couplet le akôro rehetrarehetra teo miverina daholo ny ankamaroany. Ok. Dia aloha atomboka. Hitady tany hafa ve no atao. Ok, hitanao efa hitantsika daholo reny. Jereo fotsiny le graphe eo amin'ny droite. Ok. Lay rivotra madio tena vao. Sy tena vao. Ok.
efa hitantsika daholo reny akord rehetrarehetra reny. Dia rehefa avy eo akord vaovao, hitady olon-kafa ianao. Iny mitady olon-kafa ianao C mineur 7. C G B bémol C E bémol. Ok, ty B bémol ty mahatonga anazy mineur 7. Hitady olon-kafa ianao. Dia ty mineur 7 ty tazomina iny fa esorina le B bémol, dia ny basse atao A bémol dia lasa A bémol majeur 7. Raha sinon le B bémol le izy dia lasa majeur 9. Ok, ty G ty mahatonga anazy majeur 7, raha sinon ty izy dia majeur 9. Ok, hitady olon-kafa ianao na zay. Dia iarady. Ok, iny F7 efa hitantsika ty F A C E bémol, ty E bémol ty mahatonga anazy 7. Dia rehefa eo D miaraka amina basina G bémol na F dièse. Dia rehefa avy eo makany amin'ny couplet faharoa dia ny accord miverina ihany. Hitady lalan-kafa izoranao, hitady fiainan-kafa sy mozakanao. Ok, miverina daholo le accord hitantsika teo. Dia rehefa avy eo hitady lanatra fiadananao. Ok, iny eo amin'ilay hitady lanitra F7. Ok, mitovy amin'ilay tany amin'ny intro. Fasina le. Ok, B bémol majeur. Dia rehefa avy eo akany amin'ny refrain dia misy an'ity passage telo. Efa hitantsika tany amin'ny intro iny A mineur 7 bémol 5. Dia rehefa avy eo D miaraka amina basina B bémol na F dièse. Ok, dia makany amin'ny refrain. Dia ny refrain dia aloha alefako ny phrase voalohany. Aiza Anefa, Aiza ianao. Ok, zay ny phrase voalohany. Dia hitodika aiza andeha Aiza. Zay. Nao jereny zay inona ny accord. G mineur. Aiza Anefa. G mineur miaraka amina basina B bémol. Ok, G mineur fa basina B bémol. Ok, Aiza Anefa, Aiza ianao. Ny basse tazomina fa ny tanana droite tazomina fa ny basse fotsiny no avadika E bémol dia lasa E bémol majeur 7. Aiza ianao efa hitantsika ty. Dia rehefa eo hitodika aiza andeha Aiza. Iny A mineur 7 bémol 5 efa hitantsika fa eo amin'ilay andeha D7 tsy miaraka amina basina F dièse na G bémol fa tonga dia D7 fotsiny. Ok, D G bémol A C D. Ty C ty mahatonga anazy 7. Andeha Aiza G mineur. Dia miverina daholo indray. Hikaroka aiza Anefa ianao E bémol majeur 7. Dia miverina daholo. Dia mandeha hitady aiza Anefa ianao. No sendra nino ny zatody. Ok, dia ino ny indray ny hitanao. Miverina foana. Aiza mo ny lalanao. Ok, miverimberina foana le izy. Ok, zay. Dia rehefa avy eo moa mitohy le hira. Dia rehefa eto amin'ny outro ianao ohatran'izao ny fandeha. Ny accord mbola mitovy ihany fa rehefa le atsasany faharoa miova le accord ohatran'izao. Va tsy fanantenana ny misy anao, va tsy lovy hazavana ny alinao. Dia zory ampitevana ny lalanao. Mbola mitovy ihany F7 fa eto amin'izay miova, misy mélodie kely. Ok, iny rehefa tapitra le B bémol dia misy mélodie. Ok,
avy eo G augmenté, G, B, E bémol. Ty zao ny G majeur dia le 5e intervalle ty ampiakarina demi-ton dia lasa augmenté. Dia atao G7 asiana an'ity F ty. Raha sahira ianao dia aza tendrena le F tsy maninona. Dia C mineur 7 efa hitantsika ty C mineur 7 ty taloha. Dia avy eo arahotsika ny dianao B bémol dia miverina fandroana iny mélodie. Ok, tanao. Ento am-pitiavana ny lalànao. Fa tsy makany amin'ny B bémol intsony ianao fa G mineur satria amarana an'le hira ianao. Ok, zany miverina le accord. Dia eto tsy E mineur 7 bémol 5 fa C7 miaraka amina basse-na E. Ok, ohatran'izao zany C7 C, G, B bémol dia E afaka asiana an'ity C ty. Ty B bémol ty mahatonga ana 7 fa atao basse-na E le izy. Ok, zay dia faranana E bémol majeur 7. Ok, dia zay le hira ray manontolo. Eny ary aloha fa dia mahazo toy.